Exodus 7:17. Ary nangetaeta teo ny olona de nymonomonona tamin'ny tamin'ny Mosesy izy. Hitanareo tena malina foana zany hoe tsy maintsy ny olo-kafa foana ny diso. Hoy izy hoe nahoana nitondranay nivoaka any Egypta ianao tena nentinao aty vonono zay. Hofatiny etaeta zay eo amin'ny toko 9:20 hoe hofatiny anoanana izy ireo, toko 7:20 de hofatiny etaeta ndray. Reto olo reto tsy milamina mihitsy. Numeri 2:27. Ary niala tany an-tendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma, ekivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona, ka nanao hoe nahoana nentinao miakatra tany Egypta zay ho faty aty anefitra. Fa tsy misy mofo na rano aty, ary mamona aminaina ny fanahinay itony mofomofo tony. Jereo ange io zao de tena hitanareo. Zay no mahatonga omaika matetika iteny amin'ny olona hoe mihoatra ny andrinao fahagagana no ilanao ny fahamatorana ara-panahy. Satria hitanareo raha manome fahagagana anareo Andriamanitra nefa ianao tsy mbola nitombo ara-panahy, de rehefa hanana olana ianao avy eo mbola hitady fahagagana hafa indray. De raha mbola misy olana hafa indray hitady fahagagana raiko. Fa raha mahatsara panahy ianao de tena afaka tsy miova mihitsy ninino olo ampianana amin'ny trango eo. Izany ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy nitondra antsika tahaka ny zaza eny foana ka ny fomba tokana afaka mampifaly antsika de ny biberon, de rotsirotsy, lamba kely sy ireo kojakoja rehetra mahazatra. Tena marina zany, tena mitory tsy mbola be mpanao zany. Zany hoe Andriamanitra zany nandefa sakafo avy amin'ny bazonareo an-tsaina ve ny afalindry zareo tamin'ny voalohany vao nahitany zany izy. Tena tsara zany. Hoay, Andriamanitra ilay lehibe indrindra. Raha mahafantana mantsy zany izany de efa nirainy mihitsy. Magaga Andriamanitra mahery. Zany hoe mety tena nataony mihitsy zany. Fa taoriana kely ny mana tena efa leony ty many ty zay. Jereo mampiseho zany fa nahazo fahagagana ianao ary tsy nahatrely zany, ka raha nanana fokisitina ianao de zany fokisitina zany no nampimemena anao na de amin'ny fahagagana azy. Fa hitanareo zao mivavaka azo zavatra sika de avy eo mitaraina ny am'izany. Nahazo manana zareo zao mitaraina indray kasika zany. De jereo nge ny 7 na ny 9. Ary Jehova azadiny 5:7 fa tsy nahatra zareo fa kivy vokatry ny fitsapana nisy 5. De nametsina an'Andriamanitra sy Mosesy. Tsy manandrano zay, tsy manana mofo fa leonty many ty 9. Ary Jehova de nampandehany mena ranafo teny amin'ny olona. Ka nanaikitra ny olona reny. De be ny maty. Fivoarana. Gongonina. Bitsibitsika. Taraina. Tsy mankasitraka ny fahagagan'Andriamanitra. Gongonina. Tady adosoana. Nisokatra ho an'ny menarana ny varavarana. Manaikitra anao izy. Maty ianao. De tiako ty zao tena mampimeha mihitsy ty 7. Tonga teo amin'ny Mosesy ny olona de nanao hoe efa nanoto zay. Olona 3,4 ny maty zay vao mba azony zany. Ary eo tonga de niara-maty indray andro, ohatrany hoe ohatrany misy zavatra eto zany zao. Fatin'olona eny rehetrarehetra eny. Tena mety nanao adosoana angambisika zany. Hitanareo mampimeha zany fa ny zavatra hitanareo zay ilaina takaritsika de hoe zany de vokatry ny fimonomononana. Zavatra zay mety tsy hitatsika ho fahotana akory.
tena sako milaza fa ny 750 ny olona dia kristianina be taraina izay tsy nybebaka akory ny amin'ny fanaovana izany tsy verindry zareo olana akory azy zany. Hitanareo zany mbola olona ihany nefa ianao efa nateraka andray sady feno an'Andriamanitra, feno vokatry ny fanahy, ngonongona amin'ny taraina manakina dia menomenona. Misy aminareo ve zao afaka misaina zavatra izay efa menomenona ny vetivety? Ndao ny sainantsika tsy atsangana amin'ny atsasany fotsiny. Eny ary zao tsy hitenenareo ny anajano izany akory fa hitenenareo hoe mba manomboa mivavaka. Manomboa mivavaka ho an'izany. Filipianina 4:20. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonona, fitsikirana, fitarainana, manohitra an'Andriamanitra dia manontany sy misalasala amin'ny tenanareo dia 9:20 mitoy milaza ahafahanao maneho ny tenanao fahazavana aminaty aizina. Mba hanehonao ny tenanao fa tena zanak'Andriamanitra ka iray amin'ireo zavatra izay tadavin'Andriamanitra dia ny fahasamihafana eo amintsika amin'ny tamin'ireo olona izay feno fitarainana, fingonongonona, ny menomenona, mitsikerany amin'ny zavatra rehetra. Isika tsy hanao izany. Isika tsy mifosafosana amin'ny tsara na mitsikera zao. Dia teniteny indray amikasika izany tontolony resaka fitsarana izany mialohan'ny hidirako amin'izany. Ny marina, Paoly dia niteny antsika ny hitsara ny fahotana. Ary tena nandeha lavitra azy izy nilaza fa raha tsy mibebaka ilay olona ka miverina fa dia mitoy amin'izany toetra izany dia tsy tokony hifampitakosina amin'izany olo izany intsony ianao. Ka rehefa milaza hoe aza mitsara, mba isika rehetra izany no miara tsy mijery fahotana tsony. Na zany sika tonga dia handalo zavatra fotsiny dia amely izao karazana dalàna rehetra izao am-piangonana ao dia tsy te hiady amin'izany akory sika satria tsika tsy te tsara. Fa tsy te tsara izany sika. Zany vao maika manao izany ho any an-tampony indrindra. Ny marina ny Paoly nilaza fa sika tsy natsoina amin'ny hitsara ireo izay ivelan'ny fiangonana fa isika rehetra natsoina, isika natsoina hitsarany ao am-piangonana ao. Na izany aza tsy nilaza ny hitsarana ny fon'ny olona izy fa niresaka ny amin'ny fahotana. Za mino fa afaka mankala ny fahotana sika dia tiany mpanota. Ary tena mino fa manana olana sika rehefa misy olona manao zavatra tsy mitsara ny fahotana fotsiny sika fa mitsara azy koa dia matetika manomboka eo dia manana toetra mikasika azy ireny sika. Ka ny toetra pomba mpivavahantsika tsy mba mamela azy ireny ho sitrana akory. Ny Baiboly milaza fa tokony hitondra ny fahalemen'ny hafa sika. Nareo dia tokony hivavaka ho an'ireo izay manao zavatra tsy mety, tokony ho tsarotsika ny vavaka Jesosy teo amin'ny azo fijaliana raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Izay nataony dia tsy nety. Fa iny fa voafitaka ihany koa ireo mba hafirany isan'ny olona izay tsara itsika sy tsikera itsika no tena voafitaka dia hitanareo rehefa voafitaka ianao dia mino lainga ianao zay. Haiko fa tena betsaka ny olona izay mitsara sy mitsikeray amin'ny toetrako fa za tsy nalala hoe inona tsy nety tamiko efa naolana koa dia nanan'olana be tamin'ny fanahiko dia ry olona tena mifoisa maraina dia manao izay tratry ny heriko amin'ny tsara fa ny marina tena ratsy toetra ary tsy fantatro izany. Tsy nitady nitsikera ny olona fa nitady vavaka ary mihoatra ny zavatra rehetra nitady ohatra tsara teo anoloko mba haneho azy tena tokony ho izaho satria za tsy mba nanano ohatra tsara izany mihitsy. Izany ny zavatra nomen'Andriamanitra ary Devy dia tena mafy ny orina ohatra tsara ary nitoy tamin'izany toetra izany foana izy dia tena lehilahin'Andriamanitra mandra-pahatakatra an'izany. Dia izany mihitsy no ilaina ataontsika. Mila tena mafy sika miorina ohatra tsara ho an'ny olona ho jerena mba haniriany izay irintsika koa mihoatra n'ilay hoe fa inona ny dadavinao maninona ary ianao maninona ohatr'izany mila miova ianao. Tsara ao ny fahotana fa mitandrema mba tsy hodinanao hanohitra ilay mpanota. Zao mila mitandrina tsika hoe izy marina no miaraka amintsika. Hitanareo samy hafa mihitsy hoe manana fifandraisana akaiky amin'olona sy hoe tena tsy manaja azy ireny mihitsy. Amen. Mila tarihan'Andriamanitra ianao fa tsy tokony handeha tahaka ny omby dia misolatsolana ny braony ihany dia aleo fa meko anao ny tsakita filaza-tsarako dia boky Joyce Meyer telo dia dika teny hafa ao amin'ny Baiboly dia tonga dia hampahery anao azy ao.
ka le zany tsy hoe tsy mitsara fahotany sika fa mbola mitandrina ihany koa ny amin'ny fanajana ny mpanota zao Matio 7. hitako fa ty zao de tena sehatra manandanja ho an'ny kristiana satria za mahita fa mahazo ny fomba mpivavahana sika de mitraka be mandeha ny an-dalana de raha misy olona manao atsoina de tonga de miataka amin'ny aingana. Tsara koa notadidy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra de lasa ihany koa. Eny ary tsy haiko aloha raha tsy teto nareo maly ariva de tena nanamafy kely aho fa rehefa nanomboka voalohan'ny fampianarana ny tena koa de io ilay tontolo ny teny rehetra io indray izay lalana nandehanako efa tena lavidavitra. De tena saika tamin'ny alalan'ny fitadavana an'Andriamanitra zany. De ny amin'ny fitadavana hery sy fahalehibeazana kokoa amin'ny valim-bavaka. Miaraka amiko ve nareo? Firy aminareo ny tia azo valim-bavaka? Eny ary. Ary nitarika tamin'ny teny tao amin'ny Isaia izay nivakiko maly ariva zay. Tena lazany mihitsy hoe iantso ianareo dia amaly hoe ity raha isoronareo hiala aminareo ny fanondroan'ny fanondro an'ireo izay mijaly sy araka an'Andriamanitra de hiala anareo avokoa ny teny ratsy diso manambany tsy marina ka tena hitantsika eo zany fa Andriamanitra de milaza hoe mamaly mivavakareo aingana rehefa tsy mitsara olona nareo ka manomboka mba tena mitandrina kiasika izay tenenareo amin'ny fotoana sasany izay tsy hivavahanareo iny. Tiako zao misy soratra masina izay tena milaza takizany mihitsy fa amin'ny fomba miavaka kely. Matio 7:1 aza mitsara mitsikerina manameloka ny hafa mba tsy ho tsaraina na tsikeraina na melohana ihany koa ianao. Averintsika rehetra hoe mijinjaina fafy koa. Raha zany angeny teny inoantsika nefa tsy inoantsika loatra zany. Tsy tena mino sika lazaintsika fotsiny fa tsy teny zany satria raha tena mino an'izany sika tsy hanao ireny zavatra fanaontsika ireny. Fa ohatranao lay mitsara mitsikera manameloka ny hafa ihany de tsaraina tsikeraina sy melohana ihany koa ianao. De tahak'izay fatra natao tany amin'ny olo-kafa tany ihany koa de ohatr'izany ihany koa natao aminao. Nahoana ianao no tena sahirana amin'izay sombikazo kely eo amin'ny mason'ny rahalanao nefa tsy mba taitra ny amin'ny andro lehibe eo anoloanao eo. Hitako hoe zany tena afatry ny Baiboly velany iray zao milaza hoe ianao izy tia hanala cure-dent eo alohan'ny mason'ny rahalanao nefa misy pilona telefona eo alohanao eo. Hitanareo zany mihitsy marina satria tahaka ireny hoe manana karazana olana maro sika de hoditsika tsy hita ireny de manao lay akanjona fomba mpivavahana. De toy ireny mampanao antsika hijery amin'ny lopy ireny zany de isika manao izay hitsaboana ny hafa fa tsy manana hery hafana manao zany sika satria sika mihitsy ny tena olana lehibe. Ahoana ary nilazanao amin'ny rahalanao hoe 1 ao ka nasitra ny sombikazo eo masonao nefa indro ny andro eo masonao ripia tsara velatsia. Esory aloha ny andro eo masonao ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo mason'ny rahalanao. Hitanareo raha vao avelantsika nampy antsika Andriamanitra de misy fanetretena lalina be mivoaka avy amin'ny fiainantsika satria sika efa nahita ny fahotantsika. Zao sika afaka manampy manangana ny rahalahy sy rahavavintsika avy amin'ny fanany fahatsarana sy fanafitiavana izay hitondra famelomana indray amin'ny fiainany mihoatra ny fanamelohana. Firy aminareo zao ny malala rehefa miatrika olona iray amin'ny karazana fahalemena iray ianao ka raha nanana izany fahalemena izany koa ianao ka tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony de nandresy zany ianao. Firy aminareo malala fa malefaka koa ianao amin'ny fanampiana azy mihoatra n'ilay hoe tena ianao zao ve no nahavita an'izany. Mahagaga ange rehefa hoe tsy nanana olana mihitsy sika fa tsy azontsika fotsiny zany. Azo mena ny alika izay zavatra rehetra masina aza tsipy ambalakisoa ny perlanareo fandrao hitsahany amin'ny tongony zany ka hifototra andratranao zao fa mba inona mihitsy ary ny dika zany. Ohatrany hoe wow makaiza zany zao za mino fa manana fahalalana mikasika ny dika zany za mino fa manana zavatra masina ao anatsika sika manana fitiavan'Andriamanitra ao anatsika. De hoy izy hoe aza manipy izany zava-masina izany eo amin'ny devoly ka milaza ny etsakitsaka izany eo manana ny fahafanaitsy olo ianao ka aza betsikera sy fitsarana sy manakina raha afaka ny mpamindra fo ianao sy hanampy hitondra famelomana anyme ohatra anareo Taona maro lasa zahay tamin'ny mbola nampianatra fianarana Baiboly kely tao an-trano nananjanaka telo aho tamin'izany ary tena natsiaro tsara foana tamin'izaho bevoka. Ohatra ndreraka fotsiny ny herinandro voalohany fa tsy ho fantatra akory aho hoe ay bevoka nanao ny asako rehetra hitanareo fa tsy mba narary vavony zany. Ka rehefa nampianatra Baiboly tarika ilay fampianarana zany de nisy madama tanora zay koa
tonga foana izy nananjanakaroa nefa be vokandray ka nanomboka tapaka tamin'ny fianarana baiboly izy satria nanao tsy netinety foana tsy metimety eo te andoa reraka de tsy metimety tsaroko sy ny ravavorona telo teo ngamba de tsy nisy lehilahy mihitsy vehivavy daholo zay de niady hevitra teo zay hoe tena tsy mahafeny tenany mihitsy izy iny ary tena fa tiantoko zany satria ny ilan'io teny zay nampianariko mihitsy izy azonareo ve le izy tena mila lay ara-panahiko hiditra eo amin'ny fiainana izy de zao nefa izy to ohatrany tena mila troanao fotsiny zany ataonao de nytoy ihany zay fa tsy mba tena saina zany tsisy nanampy azy kory zay tsy nisy taminay hoe mba nandeha nanadino-trano tamin'izany mba hoe atongavandray tsy mba nanao zay ivavano azy akory fa de nanan-kevitra fotsiny zay ka de be voka fanefany am'izay de le zanako 7 taona am'izao io ary za moa zany de vehivavany finoana sady mino an'Andriamanitra de hoe io voako io de tena ho lafatra efa tsy nivavaka tsony aho an'ilay telo satria tsy haiko tsony zany fa za vehivavy finoana sy ny hery fa de tena narary de tena nareo hoe reraka de te andoko zany hoe atrany an-tapodohako atrany am-paladiako na tsy aro tena ratsy marary mampatahotra tsisy heritsony saika efa tsy tafatsakany teo am-padriana tena tsy azoko mihitsy hoe ina zany tena nivavaka de nandroka devoly sady ninon'Andriamanitra fa de mbola narary ihany de indray andro afaka nandreny ankonako tao tokotany de avy ihany koa tao niara-lalao baolina tamin'izany fa za zany efa tena mba naniry fotsiny aho afaka ivoaka tany araka amin'izy ireo fa tsy azoko hoe nanina ny narary de eo tamin'Andriamanitra ty zao tena manandanja mihitsy hoy hoe eny ary inona tsy mety eto ty fanamby aminareo ary efa misy zavatra tsy mandeha tsara de sahi milaza an'izany fa misokafana n'Andriamanitra mba hikasika zavatra amponao aloha raha vatany vao nyteny zany taminy aho toy ireny nahita fahitany reny de hitako ilay vehivavy tao amin'ny fianarana baiboly an-tranoko tao amin'ny taona taloha de nahita asy ireo rahavavy de haiko tamin'izay ny zavatra manaraka ny sainiko de ny Matthieu 7 namoaka ny Matthieu 7 de namaky zany de nalala fa nijiny zay nafafiko de nisaotra ny am'izany traikefa zany satria tsy misy tahakany zany hoe eninao mihitsy no navela n'Andriamanitra iaina izany tranga izany amen andray olazaiko anareo zao de zany mihitsy ny marina mivavaka de nangataka n'Andriamanitra melahy tonga de ny tsara vetrany de lasa tsara foana tamin'ny fotoana sisany tondrako voaka nanokatra varavarana ho an'ny fitsarana fa zao de ty ny tiako mba ho hitanareo ary efa namaky ny Matthieu 7 fa noho ny antony hafa de hitako hoe rehefa miditra amin'ny resa-bavaka sika amin'ny 7 de efa tontolo vaovao indray isika zao mahalala kokoa haiko izy zao fa milaza hoe azao ndao zany ataontsika fotsiny ohatrany hoe rehefa tsy mitsara na mitsikera sy manameloka ianao rehefa tsy manondrotondro olona ianao na milaza ratsy mikasika azy rehefa mity olona ianao de mbola afaka mity mangataka ianao de omenanao zany tadava foana fa ahita ianao tondony tsy mijanona ny varivariny fa hisokatra ihany zany fa zay rehetra mangataka foana no mahazo zay mitoy mitady no mahita de zay mitoy amin'ny fandondonana eo amin'ny varavarana no vahana za mino fa tena milaza mazava tsara izy eo fa raha te azo ny valim-bavaka reo nareo de ajanony ny fitsarana ny tsikera ary ny fanondrotondrona ny olo-kafa firy aminareo no mahita an'izany zany hoe tonga de araka izany lazain'izany mihitsy tsy niresaka zavatra ray fotsiny izy de avy eo tonga de nifindra ho any amin'ny hafa indray izay tsy misy ifandraisana amin'izany mihitsy maninona ary izy ny tampoko eo tonga de miresaka mikasika ny fomba azonao ny valim-bavaka ao tsy
Tsiko aloha ny aminareo fa za tsy tia andany fotoanako. Za tsy mba olona tia mandany fotoana zany. Fa rehefa andeha hivavaka, tady valiny aho. Rehefa andany fotoanako sy ny ezako ary ny heriko ary tena mivavaka tokoa, tady valiny aho zay. Ary efa tsy mahazo valiny aho de mbola hosahindray koa antany an'Andriamanitra hoe inona tsy mety ka tsy azoko zany valiny zany. De haiko fa misy fifaretana, misy ny fiandrasana, de haiko koa fa misy ny fahavalo tamy anohatra antsika. Haiko daholo zany. Fa na hoela na ho aingana, tsy maintsy ho hitanao zay rehetra namparitana an'Andriamanitra. De afaka ataonareo zay rehetra ilainareo amin'io. Fa za nanapa-kevitra ny hitombo de hitombo kokoa. Ary manantena fa aoriana kelin'izany de aoriana kelin'izany. Andriamanitra novantsika voninahitra ao amin'ny voninahitra fa mpivahiny ihany sika ary tsy mbola tonga amin'ny lalana fa ilaza zavatra izay tsy maintsy ataontsika de miezaka. Ary tsy mbola hita sehatra hafa tahak'izay ilaina hiezahanao zany ianao. Afa-tsy raha io de ny vavy zany. Ary tsy mihevitra fa hisy fanantenana ny amintsika raha tsy manisy soratra masina kely koa sika. De miazona karazana boky eo alohasika eo. Mila mamaky boky nareo za sy ny vavabeako. De mila mamaky pejy vitsy amin'izany isan'andro mety mandritra ny androm-piainanao sisa mihitsy. Fa mila miazon-javatra eo alohantsika sika. Raha tsy zany, ho adintsika zany. Za tena mino. Fa tsy avatra avy amiko fotsiny zany. Zany hoe te ilaza aminareo fa tsy za zany. Raha ihany koa mitory betsaka. Zany hoe tena mitory aho. Hitanareo? Matetika 12-20 isam-bolana zany zao tena mitory aho. Ary za tsy mba milaza zavatra izay tsy heveriko. Fa hitanian'Andriamanitra zany fa misy ireo zavatra izay atsapako hery kokoa ny aminy. Ohatra hoe nilazainy devimaly. Efa midina am'ireny tohatra kely reny tena miandry iPhone izy. De izy hoe tena nirehatra ianao androany. De zany koa ny fomba atsapako zany toy ireny tena nisy afo reny tokoa tao anatiko mikasika zany. Zany no tsy tiako andraisanareo zany toy ny teny kely avy ambava fotsiny fa hitanareo rehefa milaza ny olona tsy afaka mankany amin'ny conférence sa inona no ampianarina aza miteny fotsiny hoe ny vava. Ataovy hoe afatry ny fiovam-piaina amin'ny alalan'ny herin'ny teny. Wow! Vehivavy iray niasa ho any teny maly hariva hoe aritako tena mampimety hoy izy. Zao tsaroko fa teo amin'ny taona vitsy lasa zay de dika mitovy 5 bokinao foana no azoko zao sy ny vavabeako. Tamin'ny vomivoaka zany boky zany de nisy olona niantso tao amin'ny birao anay. Nankataka zany ho an'olona tsy nitonono mihitsy. De rehefa nandefa an'izany zay de ilay nandray izany nanao anay ho adala avy eo nitady izay alalana hoe iza nandefa azy tany. Ka ny faran'izay nylazao hoe azafady raha tia handefa fanomezana nareo tsy maintsy isy ny anaranareo fa tsy izay indray no azo tsiny avy eo. Raha eo mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ampio zay. Andriamanitra tsy havidy zany tsy misy ny fanampianao zay. Tena mila manana ny fanampianao zay. Tompo sory amin'ny fanahinao zay. Ampio zay mba tsy hampalahelo ny fanamasina amin'ny fifandraisana ratsy. Mamelana iny amin'ny elokay tompo. De ampio zay ao amin'ny ambony an-trany. Vavaka mba ho arovana ny tsirairay rehefa ody izy androany hariva de mba hananan'izy ireo hariva mahafinaritra sy velombelona. Feno hatsarana sy voaro eny an-dalana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tainy tomponareo tianainareo.